Mitondriny rafaravavy kely ny toerana lasa tiany mianatra eto amin'ity toerana ity ka dia izy aloha hatreto no avy ny fleurir Kotomalala sy ny volamena ato an-trano ka dia nekena izay nataony. Miala tsiny indrindra tompoko amin'le fantaranany amin'izany. Miala tsiny ihany koa anareo ato amin'le fleurir Kotomalala anankiray satria izao daholo vao hitako ny mesazinareo ny tena fampiasako ato amin'le fleurir Kotomalala ny misy an'le polo misy soratra hoe akamo. Fa ato amin'le dégage isaky ny manokatra manao émission vao manokatra anazy io ka miala tsiny indrindra tompoko. Mazava ho azy fa aty amin'ny fleurir Kotomalala le akamo efa feno tanteraka ny inona izy teo ny membre antsika ao ka dia ialana tsiny be dia be koa izay tsy inona izy teo izay tsy tafiditra ao anatiny intsony fa misy miala foana ao dia miditra tsikelikely tsika satria ny hevitra tsy voatery hitovy mandrakizay. Zao efa misy anankiray roa niala satria tsy nampoizin-jareo mihitsy hoe izany malgré ny estimako amin'ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier dia ny teny momba anazy tamin'iny herinandro iny. Asiako tsindry-pe kely ny amin'iny satria tsara ho fantatritsika malagasy fa raha tsy mifandona ny hevitra tsy misy mihitsy ny fandrosoana satria tsy ahatsapa mihitsy hoe mandeha amin'ny hevitra diso anie ny sasany na ny maro na amin'ny fijerena ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-pirenena. Ary ny zavatra tena mandreraka amin'izao fotoana izao dia manomboka mibahan-toerana faraparany ireto antitra ary faran'izay manao vava-tsirambina ohatran'ny mieritreritra ohatran'ny hoe izaho zany lasa saina indraindray hoe inona ary mahatonga an'ireto lahy antitra anankiroa reto no lasa mivoaka ny vala ohatran'io valan'ny retirety izany. Dia hoy zaho hoe mety makevina loatra angamba ny saosy any ambadika any na ohatran'izany fa na hoe mieritreritra zavatra hafa izy ireo lahy dia mody manao hoe manohana ny zatsy nefa provokena mihitsy ilay vahoaka ho tezitra, provokena ilay vahoaka hidina an-dalambe amin'ny alalan'ny vava-tsirambina. Dia eo zany no mahalasa saina hoe tena manohana ny Andry Rajoelinamarina ve izy mirahalahy ireo, Ratsiraka Didier sy Ratsirahonana Norbert ohatra. Ino tsara anie ny tenin'izy ireo lahy raha tena mandinika nareo tena ohatran'ny manao fiteny manao provocation amin'ilay vahoaka sy ny karazany dia ohatran'ny mahalasa saina hoe tena misoutenir an'ilay filoha ve ry zalahy sa ahoana sa tsy fa misy eritreretin-dralahy miaraka any ny kiambana. Sarotra manko ny hinoana hoe zany Ratsiraka Didier sy Norbert Lalla Ratsirahonana izany dia iray lalana amin'ny zavatra anankiray tena sarotra izany satria Ratsirahonana izao dia manana alahelo tanteraka amin'ny Ratsiraka satria ny fitahan'ny Ratsiraka izy tamin'ny 1997. Izany hoe namita tena ihany nga Ratsirahonana tamin'izany satria tato amin'ny tanan'ilany izy soutenirany professeur Albert Jafy. Tato amin'ny tanan'ilany izy soutenirany nga Ratsiraka Didier.
nefa teo amin'ny zavatra mitranga antarantahan'izay nidorana ny rova dia nieritseritra ny arainy fa ho elimine amin'izay amin'io rova may io ka isy resurgence hoe na fietsehan'ny zanak'Analamanga na ny andrinan'Analamanga zany. Ary nieritseritra mafy mihitsy izy fa tsy manana capacité de discernement na analyse na hoe mahay mandinika ny zanak'andrina ka tsy mahatsapa hoe ity olona ity no mety nandorany zavatra io mba eliminena an'ireto olona reto. Noho izay zavatra io fantatry ny be sy ny maro, na ny teny Ivandry na ny teny Mangarivotra, fa ingary io mpivavaka ao isotro fitiavana ane no nandoro ny rova. Ka rehefa tonga ny nomination premier ministre, nanantena mafy ngaraina rehefa miteny tamin'ny mpiaradia aminy hoe lasa tsika amin'ny primature, fa tsika sady nanome vola ihany koa ny Ratsiraka Didier nanampy azy. Révélation zany zavatra teneniko zany a. Ary isika koa nanome ny professeur Albert Zafy, ka na iza tonga eo dia isika ny premier ministre ny avy zany no tiako tenenina eto, kanjo tsy nomeny Ratsiraka ny avy ny primature fa nomeny any Pascal Rakotomanga moa izy iny, Pascal adiniko e, Pascal adiniko ny anaran'ny Pascal retoko hampatsivo aminahy fa Pascal Rakotomanga oui toy izay a, efa maty moa izy a, paix à son âme. Meny amin'ny tena moa Zatr'Andriamanitra foana hoe pasy de adinony an'le olona amin'ny farany satria tellement akaiky amin'le olona de pasy zay foana ny antsoina azy de lasa adino ny anarany. Meny nga Ratsiraka ny pasy Pascal Rakotomanga ny primature tamin'izany andro, ary tena vava ny nataony Ratsirahonana hoe ialany indray de tsy maintsy azoko ialahy, ary tsy namelany rehefa tonga ny 2002 fa i Ratsirahonana mihitsy ny tonga de nijoro ho favalony Ratsiraka teny an-dalambe, nirotsaka teny amin'ny arabe, ary anisany nanao an'ity manipulation hoe pissenlit, satria tokony nisy ihany ny négociation natao teny Iavoloha. Nisy terme navoakan'ny Ratsiraka zay zay navadiky ry Alain Lamassogne ny dikany. Manipuleny tamin'izay moa ny Ravalomanana, mety tsy fantatry Ravalomanana ny dikan'ny pissenlit tamin'izany. Efa tonga teo amin'ny pont Tanjombato Ravalomanana miverina hoe za zany traité ny la ohatrany hoe pissenlit. De pissenlit manko toy le ohatrany karazana bozaka na tsy haiko ny filaza azy, dia niverina inga Ravalomanana. De eo no ary anisany tena nanolontsaina inga Ravalomanana napotika ny Ratsiraka tamin'ireny andro reny, Andriamatoa lala Norbert Ratsirahonana. Zany hoe raha foezina zany tena misy alahelo ngeda be mihitsy na rankine ngeda be mihitsy entre any Ratsiraka sy Ratsirahonana. Jerena nefa atao miaradia izy amin'izao fotoana izao, ary tsy mamenatra ny zandriny miara-mametraka azy amin'ny toerana iray ao anaty lanonana iray. Marina fa misy elanelany iray metatra, kanefa ny mahalasa saina ny mieritreritra hoe iny nga Ratsiraka Didier sy nga Norbert. Zany manko tsy fantatry ny Malagasy zany. Tsy fantatry ny Malagasy loatra ny fisian'izany zavatra zany, ka mila tantaraina.
ary mila lazaina ihany koa. De mahalasa saina ny déclaration sy zavatra tenenin'izy mirahalahy reto fa vao mainka mahatezitra ny olona. Ny cible favoritin'izy mirahalahy moa zany de ohatran'ny tao mizara rôlina mihitsy izy, ngaratsiraka mitifitra ny ngara valimanana, ary ngia Norberalala dia mitifitra ny HVM. Ohatran'ny adininga Norberalala fa nanana birao atao Ambotsoroatra tao foana izy nandritra ny HVM manontondro, ary nangina asa ngany hitsikilo taona nataony. Ny HVM koa moa tsy mbo nitandrina tamin'izany andro fa namelona zanabaratra, namelona zanabaratra mihitsy, zay fiteny azy. Ka io izy zao milaza fa tsy mampiovy inona tsy ananan'ny HVM candidat amin'ny sénatorial, amin'ny resaka élection na sénateur zany. Tsy anjarako miteny hoe manova zany na tsy manova, fa ny zavatra fantako dia tsy ny HVM irery ihany nga Norberalala no niteny, fa tafiditra tao anatin'izany koa ny TIM, tafiditra tao anatin'izany koa ny plateforme des parlementaires sy ny ireo parti maromaro miaraka aminy eo. Ka asa tsy fantatro zany aloha ny antony hoe maninona no HVM ny lasa cible favoritin'ny Ratsirahonana, fa ny mampagaga ao de tamin'ny Leal nanao émission farany iny izy de niteny mihitsy mifampiantso matetitetika izay sy ngara valimanana. Misy zavatra tsy fantatra zany, misy zavatra ary tsy ilaina akory mi-interpréter azy satria efa samy fantatritsika daholo ny mode opérateur amin'ireo entidar io. Manipulation. Le flou moa efa grand manipulateur, miampy an'izy roalahy reto de vao mainka zava-doza. Ny tena moa anatina parti politika dia vory amin'ny parti politika ty zany de nisy ny En Marche, misy olona d'origine africaine koa, misy d'origine ivoirienne ao, de mifanaly eo moa zany rehefa le am'le tapitra amin'ny fivoriana de emprunt impôt, de mifanala hoe amin'izao fotoan'izao inga Alassane Ouattara ratsiratsy ny position satria manindry mafy ny communauté internationale amin'ny alalan'ny ONU sy ny CEDEAO hoe tsy maintsy milatsaka nga William Soro sy nga Gbagbo, tsy maintsy acceptena ny candidaturandreo, noho izany tsy maintsy ahemotra ny élection fa tsy amin'ny faran'ny volana Oktobra. Ny tiako ilazaina de zao, manala an'le boy io am'izay hoe dikan'izany ho asorinareo nga Ouattara. De hoy izy hoe ka nga Ouattara eo izy mitovy génération exactement amin'ny promotion exactement amin'ny anareo ny anareo koa tsy ho ela hozy izy. De hoy le vazaha anankiray, en tout cas hozy izy raha ny président Emmanuel Macron no président ny Madagasikara na ny Côte d'Ivoire de mandrapahafatiny angamba lany. De tonga samy fampijery zay sy le Ivoirien zany hoe rehefa ahoana. Ka jereo hozy izy zao tamin'le tempête ty, Emmanuel Macron tonga de nidébloqué 100 millions d'euros
1,5 milliard ny estimation ny dégâts amin'ny vokatry ny tempête Alex zany, ny zavatra potika sy ny dégâts matériel sy ny rehetrarehetra zany. 1,5 milliard. Nandalo tany Ngarainy dia débloqué 100 millions d'euros. Certes, tsy betsaka, fa mbola miasa ny assurance sy ny assureur, miasa ihany koa ohatra zao ny principauté de Monaco nanome 4 millions d'euros, Seine-et-Marne nanome 50 000 euros. Ka raha ohatran'izany ozy 100 millions d'euros zany tonga de any Madagasikara zao tsy mbo nisy selfie akory ozy izy nataon'le président niara-naka sary amin'rehetra olona tratran'ny vony. Fa ny président malagasy hitako mako le izy satria ny cousinako, ny cousinko manambady malagasy. De rehefa miara-misakafo izy de tsy maintsy misy resaka foana Madagasikara, ary tena dégoûté complètement amin'le filoham-pirenena malagasy izobaviko io izy. Inona nataon'ny filoham-pirenena malagasy? Lasa izy makany amin'ny sud, tena hain'le rangahy, hain'le boy le hoe kéré, le terme hoe kéré, le sud qui est dans le kéré, de le ivoirien moa nanontany hoe inona ny dikan'ny kéré, de hoe dans la famine, ary manque d'eau koa en même temps, de le olona efa tsy kely etika taony ny ekapesa, dia lasa izy manatitra vary, m'inaugurer centre efa projet an'olona, dia résultat an'izay manao selfie miaraka maka sary amin'ny vahoaka eo amin'ny 300 personnes eo, de faly mivanitika ery le président ozy izy. Tena lotika mihitsy le zobaviko izy mahita azy, ary tena vao mijery ny tarehany de tena kany raha ohatra anao ozy izy mandokandoka zany Andry Rajoelina, dia miady amin'ny zobaviko ozy izy. Zay le anecdote anankiray zany hoe les filoha malagasy zany, les gens quand ils se déplacent, ils viennent vraiment pour sauver. À la fois, ils parlent des grands projets aussi. Tsy mila miseho, tsy mila manao hoe ty ho aza, tsy mila marina mafy a. Nanao ony ty natany amin'ny, ary en plus le izy a, tsy mbo hoe vola an'le ry akory fa vola amin'ny PAM. Zany hoe tsy vola am-panjakana zany. De mbola malasa saina koa hoe le filoham-pirenena frantsay zao ohatra, lasa izy nanatitra 100 millions de dollars débloquéna pour les travaux d'urgence, na ny urgence ho amin'ny fiainan'ireo olona very fananana tapoka teo sitra'le tempête Alexine. Tsy mba nanao le président Emmanuel Macron, iny izy nirotsaka tao anatin'le vedety, de niseho nanavitra olona sy ny karazany, de finalement rien nefany. Il y avait rien de concret. À l'époque hoe dibo-drano ny malagasy, mbola mivahiny nanome vary, mbola mivahiny nanome vola. Fa io zany tsisy amin'izany hoe avy amin'ny savoir faire, na hoe se débrouiller nga Andry Rajoelina. Fa de mipoera fotsiny nataony, lasa indray izy maka selfie miaraka amin'reto vahoaka ory, efa sy kely etika. Aiza moa ny olona tsy hiteny hoe raha i Emmanuel Macron, président Madagasikara, de lanina 200 taona ary. Satria ohatran'ny tiany malagasy koa le manome volavola, de manipinipy kely. Tena marina ho a, io ny tiana ary. Na vita lavitra no ny vitany nga Andry Rajoelina tao anatin'ny fitondrana ery Rajaonarimampianina. Io le vary zarainy io, ny ery Rajaonarimampianina, ny nony tiana tonga de vola nomena an'le vahoaka.
tsisy niodina hoe mbola vidina vary, nisy spéculé vary efa mohaka, efa vary rice for animals nozaraina amin'olona, vary ho an'ny biby zany. Fa tonga de vola tolo-botra hoe ty ny anareo zay tianareo anaovana azy. Tsisy nahita an'izany tsika hono ty nitondra vola misobika tamin'ireny tsika menakavy hoe ino ty mizara voly ty, ino ty mizara voly ty. Kay le izy tena accompagnement, mesure d'accompagnement ao anatin'ny fahantrana sy ny krizy niantra tamin'izany. Ka neken'ny PAM sy ny ONU nanampy an'ireto mahantra malagasy. Tonga de vola tokony mene. Tsy nahita aloha hoe ino madamo Ntina nanao selfie niaraka tamin'ireto mahantra mampalahelo skeletika. Fity anankiray tsisy saina, matin'ny poera, de iny petraka miara-naka sary amin'ireto vahoaka. Ka ataon'ny olona resaka eo am-pandonam-be raha hoe tsy nitondra akory le ry hoe ino ity misy projet 100 millions eto. Tamana au Fort Dauphin indray izy tamin'iny herinandro iny, satria izy mijery ahoana ny tena anaovana bizina fa tsy projet gouvernemental tena mialatsiny a. Hoy le vazazany, tsy azo koza izy nareo malagasy e. Nareo malagasy amin'ny ahoana ho fa azafady aloha Andry Rajoelina tenenina ho non izy raha nanana ny Ofafa io né c'était une industrie mornée. De zavatra morne indray lasa ataony début de souveraineté ozy izy le anankiray. Zany hoe le CVO déjà efa tsy lafo eny amin'ny grande surface. Ho avy indray les transformations en cellule, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars laninareo tam'le industrie mornée. Nefa makarary ny filoham-pirenenareo ny mamorona salle de réanimation 10 na 9 atraveran'izay. Makarary n'le filoha malagasy. Satria raha io valanaretina CVO io coronavirus io, rehefa ho avy indray ny amin'ny herintaona miampy mipesta sy ny karazany. Efa teo nefa tsy naraka ny salle de réanimation tompoko. Tsisy zavatra zany hoe vision, misy vision. Olona efa maty vision tarihananina tary no récupéren'ny Andry Rajoelina ametraka vision ao anatiny. Zany hoe vision lany daty. Efa nilozan'ny andro, fa nilozan'ny toetrandro. De en plus manao zavatra de tsy maintsy zavatra hoe misy an'le fierté nationale nefa tsy miainga akory. Any amin'ny tsy falehany akory. Ary ny olona anaty fako any amin'ny presse sénégalaise ianao mahita an'izany hoe le CVO malgache jeté à la poubelle. Presse sénégalaise. Dia inona ny succès international ho vitanao amin'izany? Ny Artemisia interdit ny ventiny ireny aty à Frantsa. Dia aiza io no exportenao any Chine zany? Hividy koa ve ny sinoa? Rehefa nody aho tamin'ny tomobile teo dia lasa saina satria rehefa fanahy ohatran'izay dia samy mieritreritra hoe marina tokoa ny tenin'le ry fa tena hoe 10 millions de dollars ary le ry informé ho
$10 millions nanao an'io fary malagasy io, industrie Mornay. Apetrao ny fanontaniana e. Inona moa zany no tena mba vitan'ny Andry Rajoelina? Je relève le défi depuis an'izy tonga teo. Fa zavatra efa matimaty ery daholo modina anaovana any. Dia zao hidirantsika amin'ny chapitre faharoa manko zay, amin'ny vodikevitra faharoa hoe zavatra feno fihetsaram-belatsy. Resaka professeur Albert Jafo no atao. Inona ny projet conçu, signé, négocié, conclu ankoatra ny vita amin'ny fitondrana teo aloha ka tohizany Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ka vitany Andry Rajoelina. Inona ny projet conçu par Andry Rajoelina mba aseho vavoakany eo sur la table. Aseho vavoakany eo dia anika avoaka daholo ty olona miteniteny foana rehetra ty. Mba questeur rangahy dia mamalana. Daholo tsika himekely amin'ny zalahy reto hoe tena atraiza mihitsy moa zany le psychologie an'le bandy reo. Est-ce qu'ils ont une psychologie, du moins un mental stable. Stable ve reo bandy reo? Ohatrany malasa saina. Filoham-pirenena ve dia misy zavatra tena tsy maintsy arovan'ny firenena? Filoham-pirenena, constitution sy ny hira-pirenena. Adaony hoe noana hoe tena anjara anareo manao conclusion hoe tena nandeha loatra manko izy ity ary tsy azony fleurir Kotomalala mihitsy atao ny manao ino ty izy teo, manao censure. Fa dia andao ianotsika menakavy eto hoe tena vodina ny sain'ireto bandy reto. Tena marina andao ianotsika dia miaraka amin'le blagy ataon'le ranamana amin'le izy. Andao ary. Ritany gazanay malala o zany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary mahay le olona nanao an'ity zavatra ity andao ty izatsika hatramin'ny farany. Zany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ritany gazanay malala o olona marary. Ritany gazanay malala o olona marary. Tena nahay mihitsy zany dia olona nanao an'ity. Marary fianareo. Tena marina. Dia avy indray le anankiray ty indray koa marary anankiray koa ty. Dia notsika eto. Tsy hay hoe deja aloha izy ity zany tamin'le nandravatsena tany Amboasary sa tany aninona izy teo, efa diniko ny anaran'le tanàna. Dia ohatran'ny takotakonana fotsiny tao le olona maty, tsy fantatra izay ankety nandeha na ahoana. Fa dia izao ny zavatra fantatra dia ny marché dia zandrin'le rino nahazo azy. Indraindray ianao ty. Nitondra ny fanenkeviny ny solombam-bahoaka IRD voafidy tao Ambovombe sady mpitambola voalohany antenimieram-pirenena Henri Jean Michel taorian'ny fanambarany filohan'ny antenimiran-dolona Rive Rakotovao fa efa tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina no nahazoana ny famatsim-bola anamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo makany Taolaniaro. Moa ve tamin'ny Rajaonarimampianina tsy efa niteny izy teo hoe misy lalam-bola hanamboarako an'io, nga izy nanao? Ary tsy mahagaga satria olona zay le izy. Averintsika.
olona mpandainga ozy izy. Zany aloha resakareo any ambadika any zany tsy diranay zany. Ny taolany aro. Moa ve tamin'ny rajaonary mampianina tsy efa niteny izy teo hoe misy lalam-bola hanamboarako an'io, nga izy nanao? Ary tsy mahagaga satria olona mpandainga amin'ny vahoaka malagasy iny rajaonary mampianina iny. Zay le izy. Ity ranamany ity, alao azava ny resaka, anisan'ny olona misitrika tao ambanin'ny elatry ny HVM, indrindra Andriamatoa rajaonary mampianina tamin'izany andro. Ity rangahy ity. Ary efa nazavaiko tompoko vao tamin'ny talata hoe ahoana ny procédure momban'izany atao hoe déblocage-na fonds au niveau ny bailleur de fonds institutionnel. Tsy fantatry n'andro akory satria atahoana fa zay ny niveaun'ny questeur izy amina questeur azy fa finalement député ariary be olo namana mika ato. Tena député ariary be mihitsy rangahy. Samy nahita daholo ny malagasy ary mbola mandehandeha any ny sary any amin'ny Facebook any ny article nataon'ny Midi Madagasikara. Ka rehefa tsy hain'ny lahy zany Rinandrasona dia akatony ny vavan'ny lahy. Fa vao mainka ny manala baraka tena. Raha pitsy rehefa tonga ny zavatra mitranga anton'ny olona loatra mikitoza. Mandreraka fotsiny mihaino an'le izy, dia natonga na miteny anareo hoe marary ry zalahy reo satria tena mampagaga hoe zany sisa mba ataky mba ataondry zalahy. Zany sisa. Zany hoe dia tena te-varotra sakabe lo fotsiny zao, nefa ny article efa avoakan'ny olona amin'ny Facebook daholo hoe ty ny article ny Midi Madagasikara, ty ny article ny Tribune. Sisa ny article ny La Dépêche.fr. Emmanuel Macron souhaite reconstruire très vite les vallées endeuillées. Tena ame 100 millions de dollars, 100 millions d'euros izy débloqué an'izay. Inona ny Andry Rajoelina nataony any Madagasikara? C'est parce qu'il est en souffrance et en carence de popularité. Dia mila miseregaillardira dia lasa mamitakera mankany atsimo. Zany hoe le sud est bon, tout simplement hoe anavotanao, anatsaranao ny imaginao. Fa dès qu'on parle de projet dans le sud, de projet pluriel ny teneniko, structurant aussi en plus, takon'le fantsona 190 km de fantsona, pipeline mitondra rano nataony nga Ravalomanana, nga Rajaonary mampianina. Zay ny sandohany nga Ratsiraka hoe i Andry Rajoelina manao azy. Dia absent nga Andry Rajoelina ary tsy tizy satria tsy hainy ary tsy manana patience. Manana technicien izy fa tsy manana patience ary tsy manana intelligence, tsy manana savoir amin'izany atao hoe manao conception na grand projet ary projet structurant ho an'ny vahoaka malagasy ka mahandro hoe 2 taona na 3 taona. Ka inona no ataony ao anatin'izay film zay? Lasa mamorona zavatra tip-top, manao événementiel, lokony orange daholo le PP dia ohatran'ny tena hoe io dia ovaina daholo ny tableau amin'ny mpianatra dia atao milay be le klasy anankiray, le école anankiray zany, le EPP anankiray, école primaire publique. Fa les autres, les milliers restants, mbola eny ambanin'ny hazo
eny ambanin'ny eny amin'ny école tsisy tafo no mianatra ny zaza malagasy ary mbola mandeha vinty, mandeha ongotra, mandeha tongotra, ao ny mandeha hatrany amin'ny 10 kilometra, 15 kilometra par jour na par semaine, isan-kerinandro vao mody, maka vatsy ary ao ny tsy mianatra mihitsy satria tsy araka sady tsy manana dada sy neny no mety voendaky ny dalo na violen'ny dalo eny an-tanany eny na te hianatra tahaky n'inona ary. Fa le école anankiray, le EPP anankiray le tao Tamatave ohatra, dia le anankiray nanaraka teo dia tsy maintsy natao tsara be satria événementiel, i président tonga eo e, ataovy ty ho aza ty e, ataovy orange ty e, ataovy milay daholo ny fiatsikareo a. Tsy manakana an'le mpampianatra tonga dia hampianatra manao kapa zany satria efa rovotra ny faladia kiraro. Tsy manakana an'le mpampianatra matahotra isa-maraina ho avy ny UIC satria tsy mahaloa trano. Izany anie ny quotidien malagasy e. Matahotra ny atongavan'ny mpitakitr'osa any am-pianarana, mandeha tongotra, mandeha mampianatra satria na ny karama ambany, ny hofatrano miakatra isan'andro, ny malagasy mihamantra, ny fiainana miakatra isan'andro isan'andro. Io zao dia misy hoe les chroniques de Ragidro, qu'heureux en androuille de la honte et de l'engagement. Hitantsika amin'izany ary any amin'ny wordpress.com zany no mivoaka. Ka zany no teny antsika menakavy zany hoe anahirana any le raharaham-pirenena fa zao moa zany a dia mizara roa tanteraka ny raharaham-pirenena namonjy ny Kany Andry Rajoelina mazava ho azy na tsy miteny ary ngiaratsiraka Didier, ngiaratsiraonana moa dia efa ao faraparany, mihinana farany le tika zay alehany eo, alehany fa tia arovatsika eto aloha, raha maty amatesa raha afaka any io reveo. Ka fotoana isehoan'ny génération ana politicianina vaovao zao, zay mahasahy manaraha hoy ny fitenenana, zay mahasahy mipotra, fa rehefa tsy hipotra dia aza mipotra intsony fa manjary mijabo train zay mety ka tsara sy hiainga ary androso ao aoriana kely. Enjana indray zany vavan'ny Mohamady zany. Ils sont nés avant la honte, donc ils ne connaissent pas la honte. Député Ariaribe hozy izy ny namana ato, ny akamamika ato. Zay dia izy e. Ohatran'ny voamaika nandatsy amin'ny malagasy nandalovan'ny Andry Rajoelina tany atsimo. Te ampiseho amin'izao tontolo izao i Andry Rajoelina fa tsy ohatran'ny Ouattara. Zay manko ny dikan'ireny fihetsiketsehany. Ny zavatra mitranga any Mali, ny zavatra mitranga any Côte d'Ivoire dia tena misy dikany lehibe ary tena lehibe au sens stratégique, diplomatique dans le monde francophone. Tsy afaky niteny zavatra betsaka fa Radanoira zao mety mahalala hoe inona ny antony.
à condition que fa rehefa vita izay atao sy zavatra mitranga dia ho azo afaka aminareo daholo. Raha tsy voafatotra ka tsy afaka miteny amin'izay fotoana izay dia ho azo afaka aminareo daholo. Misy antony. Fakio ny dossier sy ny document na ny information amin'izao fotoana izao momba ny Alassane Ouattara. Manao pression mafy ny CEDEAO ary amin'izao fotoana izao tsika miteny amin'izao fotoana izao dia négociation sisa nataon'ny Alassane Ouattara hoe tokony assurena ny aveniran'izy menakavy sao ahita problème izy après une élection. Zany hoe ny Alassane Ouattara zany dia efa malala hoe tsy ho lany izy. Ary ça va aller dans ce sens. Satria dès l'instant izy contraint manaiky ny candidature nga William Soro fotsiny dia efa tsy ho resiny mihitsy nga William Soro va les Ivoiriens vont l'élire. Ary hisy ny coalition an'ny opposition any Côte d'Ivoire. William Soro io dia ancien président ny Assemblée nationale tany Côte d'Ivoire no nisitaka dia voatery mitsoaka ty a Frantsa mialokaloka aty. Niezaka nanao ny négociation amin'ny resaka entraide judiciaire nga Alassane Ouattara isamborana ny William Soro fa tsy nahazo. Misy dikan'izany. Io no miteny antsika hoe azakivy ry rahalahy sy anabavy ao anatin'ny fanoherana. À une seule condition ny antsika malagasy tsy mamerina andravalimanana eo amin'ny fitondrana. Fa raha izay no mitranga na dia savovony fotsiny ara hoe fofopofony fotsiny izay no andeha dia ialako tsiny fa tsy tanteraka daholo izay mety ho fanirianareo any-tsainareo sy any fanahinareo sy any am-ponareo any. Nga ara-valimanana koa raha tena tia tanindrazana dia tokony handefitra amin'ny am-pony satria ny efa nitaolana nienjana mihitsy ny manakana ny tsy iverenany eo amin'ny fitondrana. Tsy nisy ohatran'iny élection farany intsony ary zany 2002 zany tsy ho tafaverina intsony version ara-valimanana. Version hafa ny 2002 miverina any Madagasikara toko ambava onona apo mieritreritra ozy izy ny fitenenan'izay sa apo mieritra tsy haiko tsara fa za koa indraindray efa miezaka ihany amin'ilay teny malagasy toko fa ialako tsiny indraindray rehefa diso mba hahitsy io amin'izay tokony mahizy azy eny na tsipiko ny teny ho an'ny manam-panahy ozy ny fitenenana. Iresaka kely tsika momba ny côty ataontsika amin'ny honoraire amin'ny avocat izay nalaintsika. Il y a un début de participation timide. Tsy fantako intsony hoe ainona ny fomba hitenenana azy na ahoana fa misy ny olona mandray anjara ary tena mandray anjara. Tena isaorana retoko isaorana be dia be antsika mianakavy. Fa misy malgré ny zavatra teneniko hoe là il ne s'agit plus de se défendre
on va contre-attaquer. Satria betsaka ny dossier azo anendrehana an'ireo olon'ireo aty andafy aty. Fa tsika, on est vraiment timide. Na hoe mety mieritreritra fa matahotra zay mihitsy ny tsy hanaovana an'le izy aty amiko ny paiement fa tonga dia any amin'ny avocat. Satria ny réseau-an'ny avocat zany tompoko, raha resaka honoraire ohatran'izany tsy azo anaovana ankety. Ary mampigadra mihitsy raha sanatria misy olona manao ankety amin'izany ankoatran'ny fanjakana ka mamoakamoaka publication hoe Yann nandoha vola tatsy na Yann nandoha vola taroa ho fiarovana an'Andriamatoa Fleury Rakotomalala amin'ny fanampiana sy hanaovana ny tanjona. Anisan'ny zavatra anankiray tena miparalysé an'ireo ny fametrahana fitoriana aty a Frantsa aty. Ary azo atao tsara mihitsy. Fa tsy vita amin'ny Fleury seul tompoko, tsy vitako seul. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Azafady, fahazavariana resaka fotsiny. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Zay ny afatra amintsika menakavy. Ty misy teny fanentanana avy amina akama. Tena niteny izy hoe président aloha mba hiteny ozy anentana amin'ny akama rehetra fa mampalahelo ohatrany hoe te hanao zavatra sika malagasy efa totra mifezaka ozy tena masaky ianao zalahy izy eo sakiko président tsy mavozo andreo zaho ozy izy ka ty zany fanentanany ty ho atsika rehetra ndao mba hieno amin'ny akama isika. Gady Jonas. Ho antsika kama jiaby hanetratsika hely zaho niany efa marikitry ny fotoana izay handravandreo ny tolo izay tarihiny mpitarotologno atsika amin'ny alalany fitoriagna azy. Hozy ny vazaha, le temps est précieux, chaque seconde compte, il nous reste plus beaucoup de temps pour réagir. Que Huzaho, soyez fiers d'être à Kama et à la hauteur de notre ambition. Agnatiny ady mafy atsika zeo ary tsika tsy hagneky resy ka ny fandraisantsika anjara mavitrika ara-bola ny tegna vahaolagna mba azaho antsika izany fandraisagna ara-pitsaragna zany. Ny mpitaritika atsika dia mahazo fampitandremagna andro manaligny amin'ny fomba maro. Hizaha fogna atsika, mila miatry kokoa efa mbaravaragna ny fandrisiagna zay mety ho azotsika ary hisoratra amin'ny tantarany Madagasikara. Ny tologno ataotsika toy tsisy tompony na kotianao na au plateau raiky ny malagasy. Ka hoy zaho, andahy atsika hitambatra ary mahereza mivognosa. Hozy ny fivolanana. Fanatsara fivolomagna azatsika andafy aty aza digno fa tokotro hevitry ny hafasahiragna agny Madagasikara agny an-tanàgna. Ny resaka moa tsy maintsy atao. Misy fivolagnatsika hoe ny mitabe tsy lanin'ny mamba ary ny akangamaro tsy vakin'amboa. Ny adidy tsy an'olon-dratsy avako ke ho samy tototra atsika jiaby fa masigny ny tanindrazana. Ke misaotra atsika jiaby avako naharitry ny tandregny kabary hely nataony zandrinareo. Veloma. Saotra betsaka rahalahy. Tena saotra betsaka ny akama. Fanentanana zany satria c'est un début timide aho. Ao tena manao fa raha hieritseritsika andeha lavitra tena miteny atsika hoe mezan'ny olona tsika. Ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany publiquement satria rehefa zao tsika zany imezan'ny olona hoe tsy makaiza ireo
Fa zany ndray convaincu, tena convaincu hoe lasa io, lasa mandeha ny etsika io, tena convaincu am'izany aho satria rehefa tohana ka hitanareo sy tsapanareo tsara hoe mety ho solution any Madagasikara ane ty zavatra ataontsika ty, de manaova effort alefako aminareo manondrata amin'ny privé de alefako aminareo ny riban'ny avocat de tonga de alefana. Tokony ho fiera isika menakavy, tena hoe isika tamin'ny akama zany, hoe manana avocat numéro 1 de la France. Ary fatapoko malaza eran-tany zany William Bourdon zany, tokony fieritsika am'zany. On n'est pas milliardaire, on n'est pas millionnaire en euros, on n'est pas mpangalatra les meilleurs mafias de Madagascar. Mais grâce à notre union, notre conviction respective, notre solidarité, on arrive à payer l'honoraire de ce numéro 1, de cet avocat réputé. Tady dio fanibazyn'ny combat de tsy ny hevitra loatra zay entinao na ny zavatra ataonao, fa le avocat koa mila mipartager ny souci anao. Ary io avocat io efa tonga tany Madagasikara io, efa nanao procédure tamin'izany andro momba ny resaka jirama sy ny karazany, fa rehefa tonga ty fitondrany ty de ny sakanana ary napatoriana ny dossier jirama. Tiako tenenina anareo hoe fantatry ngia William Bourdon tsara ny dossier momba amin'ny Madagasikara zany, fantany tsara zany. Bazin'ny combat zany ary anisan'ny hoe camarade. Ao anatin'ity combat ty de io cabinet d'avocat io. Fa raha cabinet d'avocat hafa, mialatsiny atoko, mety vola fotsiny ny tediavina amintsika de ohatsika mindraisana. Zany hoe efa misy relation efa ela amin'io avocat io, fa tsy hoe vao androany. Tiako fantatritsika menakavy zany, misy relation de confiance entre anay. Verina kely ny fanentanana nataon'ny akama teo de amarana ny première partie ako. Safatoko. Ho antsika kama jiaby, hanetratsika hely zaho niany. Efa marikitry ny fotoana izay handravandreo ny tolo izay tariny mpitarotologno atsika amin'ny alalany fitoriagna azy. Hozy ny vazaha, le temps est précieux. Chaque seconde compte. Il nous reste plus beaucoup de temps pour réagir. Que Huzaho, soyez fiers d'être à Kama et à la hauteur de notre ambition. Agnatiny ady mafy atsika zeo ary tsika tsy hagneky resy, ka ny fandraisantsika anjara mavitrika ara-bola ny tegna vahaolagna mba azaho antsika izany fandraisagna ara-pitsaragna zany. Ny mpitaritika dia mahazo fampitandremagna andro manaligny amin'ny fomba maro. Hizaha fogna atsika, mila miatriky koa efa mbaravaragna ny fandrisiagna zay mety ho azotsika ary hisoratra amin'ny tantarany Madagasikara. Ny tologno ataontsika etoy tsisy tompony na côté anao na au plateau raiky ny malagasy. Ka hoy zaho, andahy atsika hitambatra ary mahereza, mivognosa. Hozy ny fivolanana. Fanatsara fivolomagna azatsika andafy aty, azadigny fa tokotro hevitry ny hafasahiragna agny Madagasikara, agny an-tanàgna. Ny resaka moa tsy maintsy atao. Misy fivolagnatsika hoe ny
mitabe tsy laniny mamba ary ny akanga maro tsy vakonamboa. Ny adidy tsy an'olon-dratsy avako e. Ke ho samy tototra tsika jiaby fa masiny ny tanindrazana. Ke misaotra tsika jiaby avako naharitry ny tandregny ka barihely nataony zandrinareo. Veloma. Ya, marina mihitsy ny tenin'ny Akama Jonas satria tena tsy afenina misy ny menace pratiquement isan'andro. Iny menace ouverte tamin'ny gazety iny tena summum hoe menace na kidnapping, menace na assassinat. Fakio tsara iny gazety iny. Ary raha misalasala nareo hoe vitan'ireo olon'ireo ve zany sa tsy vitany, dia jereo fotsiny ny dossier momba ny Carlos Ghosn, fiaramanidin'izy nangalana azy tany Japon, ary avaiza le fiaramanidina nenga izy nentina hatreo Dubai, dia tokony ho fantatrareo hoe possible samonao amin'izany izy rehefa tena tonga nodokosiny, tsy tsoromamby isarahana. Zavatra azoko tenenina anareo dia efa nisy ny tentativa hoe ndao hiresaka avoaka ny volan'ny se mena vola ihany koa se. Ary raha tsy nitandrina saika voafitaka satria hoe tonga ny Madagasikara dia avoaka ny volako, kanefa ny fitaka nahazo ato amin'izay dia tonga ny Madagasikara dia hosamborina dia gadraina tonga dia direct amin'ny tsy hafa. Tiako fantatrareo hoe tsy moramora manao an'ity zavatra ity ary ny fotom-pivelomanao mihitsy no tonga dia ny fatorany zareo. Izy io moa efa nanomboka tamin'ny andron'ny Ngara Rajaonarimampianina izay ngiaram-bola no nanao azy. Ary nataony ngiaram-bola tena ohatrany hoe adversaire tanteraka Fleury Rakotomalala. Araka ilay teneniko anareo hoe problemana isram-bola tsy idiran'ny firenena. Ka raha miresaka aminy amin'izao fotoana izao, miresaka momba anazy plutôt, anisan'ny miady hoe avoeram-bola dia misy ny limitiny ny fametrahana amin'ny problema personnel, taka amin'ny problema an-dravalimanana sy ratsiraka, tsy tokony ho problema amin'ny firenena mihitsy, fa lasa problema amin'ny firenena amin'ny probleman'izy roa. Any no mahatonga an'ilay hoe ilaina ny mametraka ny ratsiraka, ny ravalo, ny andro rajoelina. Any no mahatonga an'io. Ary raha ny resaka menace lazain'izany dia tiako milaza aminareo fa misy fomba roa ilay izy. Misy tonga dia telo e. Misy par personne interposé miteny hoe bainina tandremo fa misy olona tonga avy any Madagasikara eto. Io zany tsy hay intsony na marina io na lainga. Misy olona tonga avy any Madagasikara eto dia hoe irégler ny compte-ny bainina, semble-t-il, misy an'ireo bainina. Mbola tsy asa herinandro na 10 andro na à peu près ohatran'izay dia misy olona mahasahy miteny hoe hisy zavatra hitrango ao aoriana ao. Dia any amin'ny olona akaiky ahako no miteny. Alohan'in'ilay article iny any amin'ny olona akaiky ahy no miteny hoe efa olona akaiky izany tsy fantatra intsony koa izay ao anatin'ny eritreritrinao miteny hoe tsy
fantatra aloha zay fanampin'ny olona anahako hoe manampy anahara-bola hoe ahoana fa de hoe io olona nytenen'le ny amako rehefa izy mipamadika zay de namana amiko fa tsy akamy. Le raha naman'io hoe so ihany fa ianao ny sponsor be anao fa de isy zavatra hitranga ao aorianao momba n'le ry fa hitanao eo. Nasoatran'izany zany tipa faharoa zay. Tipa fahatelo indray de misy olona indray de miresaka aminao eo izy. Sany ambadika any izy avadin'ny zavatra hafa le resaka. Olona tsy ao anatin'ny fréquentation anao akory. On se connaît, on se croisait Antaninarenina, c'est tout. De mitantara tsangatsy amanorana any ambadika any. Les gens que j'estime, je les invite à la maison chez moi. Ce gars-là, jamais. Il faisait même pas partie de mon cercle d'amis, alors qu'il prétend me connaître. Nisy aventure ny raha ohatran'izao sy karaha. Nefa ny cercle d'amiako any Madagasikara tena hermétique. Pour ne pas dire fermé. Raha tena hoe tena akamako zany azy isaina amin'ny ratsan-tanana. Nefa maty zao ny teneniko raha ohatra zay ny ilaina ohatra. Manoratsirako zany tena akamako zany. Rehefa akama moa tsy atao hoe tompokolahy. Tena akamako zany. Avaty an-dafy any no niangaviningaaratsiraka dide hoe andana le ry bloqué fa nareo akamany ihany ny tena mahavita ny blocage. Tsy manao rally. Lasa ny tena midodododo. Satria tratran'ny insuffisance rénale io akama io. Midodododo ny tena avaty an-dafy nody tamin'ny Madagasikara namonjy any manoa ajanony lesy io rally an'lahy io. Nandohalika ho le ry. Latsaka ny ranomasina tamin'izay. Tamin'ny tantaranareo ny akamako ihany. Ty ve le sisa mba zavatra ataoko Fleury. De tsy avela an'lahy. Zaho tsy te hanana problème amin'ny président, mbola président ngaratsiraka tamin'izany. Tsy te hanana problème amin'ny président fa janony io lesy. Zo lesy, sois complice avec moi Fleury. Je sais que je vais mourir demain. Ah, taitra be mihitsy. Je sais que je mourrai demain Fleury. Fa inona ty ataony lahy? Ny harivan'iny izy. Anankiroa zay no convaincre anazy tamin'izay. Any zay le hoe Antoine Narova zay. Dy le izy teneno any. Tsisy na voatery nandefitra zay satria efa hoe je mourrai demain hozy izy. Reraka be izy tamin'ny raliany. Tapaka ny hevitra fa evacuena izy ny pitro harivan'iny. Zaho moa reraka tamin'ny avion. De nga Narova, Antoine no nanaraka anazy teny ambonin'ny avion. Teny ambonin'ny avion izy ny maty. Ranomaso tsy vozona no any tenako tamin'izany. Akamako zany. Akamako anankiray faharoa. Andriamatoa Ady Ramasinaivo. Palahelo koa no nahafaty an'izany raha naman'izany fa bon bref, tsy zay le sujet akory. Tiako tenenina hoe misy olona misolokoloky any ambadika any hoe mahafantatra anahy zao hoe hoy. De manao an'ity atrangatsy amanora an'ity. Malheureusement moa izy tsy fantatro de inona moa no lazaiko momba azy. Tsy afaka miteny inona fa manahirana. Ohatran'izany zany le fiainana ato amin'ny tokantranoko. Misy ny menasy ary misaotra an'Andriamanitra aho mafy ary matanjaka ara-tsaina satria manana an'Andriamanitra izahay mivady sy ny zanako. Ary mahatsiaro sambatra zay amin'izany. Manana anareo koa zay mpanohana. Mahafatrapo. Akama mahafatrapo. Ao anatin'ny kombatsika zao, eo tsika ny tsy tokony mifanary. Fehezo
Ahoana moa filazan'izay? Unissons-nous, soyons solidaires, parce que notre cause est noble. Azadino zay, noble ny cause arovantsika. Ka raha itsika indray ao anatin'ny famarinana no marivo salosana, matahotra ny androso. Ao anatin'ny combat tompoko dia tsy maintsy misy sakrifisy. Tsy maintsy misy sakrifisy ary ataony zay ny modelina sakrifisy. Misakatra zay andao. Nareo ve dia tena mieritreritra nareo? Zao zavatra lazaiko anareo tena mahitsy amin'ny resaka amintsika menakavy. Mahitsy Mamy Ravatomanga neveuko, fianakaviana akaiky. Andry Rajoelina fantatro tsara fa nilazaiko anareo zany. Azoko atao tsara anie no mifanaraka na ny fanaraka tamin'izy mirahalahy reo nanomboka tany amin'ny transition. Zanaka trano zany Mamy Ravatomanga zany hoa. Mbola manao émission zanaka trano zany Mamy Ravatomanga zany, tadidiko tsara izy. Ho le ava amin'izay hoe nanao Scooby-Doo izy Indry Fleury tamin'izy tonga voalohany tao amintsika. Eno aho tadidiko. Ny Urbain izay no mitondra anazy mandeha mianatra miandry bus eo Ananitsany eo amin'ny pont. Ngazalal Randriambalo. Tsy fantany akory zany nitaingina Mercedes zany tamin'izany andro. Tiako tenenina anareo hoe afaka miresaka tsara amin'ireny olona ireny. Ananako ny telefôniny. Fa saingy izao raharaham-pirenena ity. Malahelo ny fianakaviako hoe fa de maninona ianao Fleury manao an'io? Ie, une bonne partie ny fianakaviako tompoko de bloqueko daholo mba tsy hidirana ao anatin'le ady amin'ny fametrahana ny famarinana ao amin'ny firenena. Voilà pourquoi je vous dis hoe noble ny cause arovantsika amin'ny alalan'ny fametrahana ny famarinana, amin'ny alalan'ny fametrahana ny zavatra mahitsy sy firenena ao anatin'ny atao hoe bonne gouvernance. Zay ny zavatra tediavintsika ary zay ny mamatimaty antsika menakavy eto. Moramora ve zany hoe tena mba anisan'ny olona estimeko anie zany Ratsiraka Didier zany. Mamoaka sentiment aminareo aho satria tiako tsapanareo hoe dans quel état d'esprit je suis. Ary tsisy état d'âme mihitsy par rapport amin'ny firenena. Amin'ny intérêt général. Tsisy fandeferana hoe ka Ratsiraka anie zavatra olona estimeko sy misy zavatra tena idéaliseko amin'ny rangahy iny dia ny fomba fitantanana fanjakana fa tsy ny fomba fitantanana firenena. Zao nareo vao mahalala an'izany. Fomba fitantanana fanjakana sy fomba fitantanana firenena samy hafa ireo manko. Fa le fitantanana fanjakana anisan'ny tena nahafinaritra satria tao anatin'ny fitondrana ny anarako an'io hoe mety kosa zany, mety kosa zany fa tantamin'le firenena no tsy mety. De moramora ve zany hoe olona idéalisenao no tsy maintsy tenenina, lazaina fa tsy mety no ataona. De lasa amin'ny olona tsy mieritreritra sy tsy misaina. Arengany mba misaina tsara Andriamatoa Ratsiraka Didier hoe tena diso kosa anie zany manao an'ity fihetsiko ity e. Fa raha amin'ny olona tsy misaina sy mieritreritra dia mijoro fahavalo Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Tiako tenenina aminareo hoe enjana ity combat antsika ity. Fa saingy izao anisan'ny combat mora indrindra.
Ko mba mora indrindra satria zao tsy misy andro na iray ary ao anatin'ny herinandro ka tsy manao adalàna ny fitondrana. Zany hoe efa tosika Andriamanitra any amin'ny tsy mety mihitsy zany le fitondrana fa isika mbola mianahany. Eo amin'izay le isika mianahany zay mihitsy ny ametrahako ny teboka da maranako ny resaka amin'ny chapitre voalohany hoe aza mianahana rehetra. Efa eo amin'ny voany hoe karakarao fa mivoraka tsika zao. Dia tsika indray no mivoraka. Tsika indray no mianahana. Inona zay 30 na 50 euro amin'ny olona amanjatony ka avitana tanjona anankiray. Fa raha mieritreritra ianao hoe ianona ve dia tsy anao. Raha mieritreritra ianao hoe ianona ve dia tsy anao. Fa aleo za tsy manao. Dia eo tsika ny taraiky satria izay teo an-tsainy zay toko. Teo an-tsain'ny malagasy irehetrarehetra. Aleo fa rapitra manao. Teo ngany rapitra. Misy revy le seria. Takava le fa ny anjaran'ny lahy pakana labiera anankiroa. Ozy lera naman'izay baina. Zavatra vidina Glen fidisy anankiroa izy zany dia milamina 24 euro izy ny Glen. Dia mba tsy mamely kely aloha. Misy aty tena fantatro hoe tsy maintsy mifankahita isaky ny sabotsy na ny zoma hariva dia rehefa toaka matsaravina anio. Dia mieritreritra hoe olombelona tsy mahalala akory taka ny teny ngiajo anazy teo hoe tsy hoe raha mety ny fiainanao aty an-dafy dia midika zany fa azonao atao manadiny malagasy any Madagasikara. Tena tsy azonao atao toka. Tsy azonao atao. Tsy azonao atao. Redevabilité zany. Jereo Sénégal là-bas. Vaky ny dossier. 4 millions de dollars par jour ny recette en devise amin'ny Sénégal no ny diaspora fotsiny mandefa vola ho an'ny fianakaviany amin'ny Sénégal. Raha misy ny firenena afrikanina anisan'ny hoe manam-bola na any États-Unis ara dia ny Sénégalais any Miami ianao misy Sénégalais manam-bola. Tena manam-bola satria le roa ny artiste. Ary mi-réussir izy any Los Angeles. Fa atsika malagasy no isika le nefa io avy amin'ny entraide. Tandrila miainga le bandy kely dia mifanampy izy. Vita be dia inondray mampiakatra an'indray. Ohatran'izany ny eto Frantsa ny communauté sénégalaise. Maro ny dokotera sénégalais eto hoe. Maro koa ny infirmier sy ny infirmiera sénégalais eto. Tsika malagasy variana mifampifosa. Izay mba mety kely. Manana garazy kely etsy dia ohatra mba metimety kely eo. Nefa epsilon raha tena tao ny kôty. Dia variana mifosa olona fotsiny. Tsy mba mieritreritra hoe za ty ne mba mety manana didy amin'ny tanin-drazao. Inona ny zavatra mety ataoko mba hampiovana io tanin-drazako io. Fa dia reto taranako reto zany dia tsy mba lalan'ilay Madagasikara akory. Ao anatin'ny hoe masoandro miratra ho an'ny Madagasikara zany na ho an'ny malagasy zany. Variana manapodika fotsiny indirectement. Misy andraikitra ao koa ny mahapodika an'ny Madagasikara satria ianao raha ny angaran'Andriamanitra akaty amin'itony firenena mandroso itony dia tokony saina mandroso koa zany no entina sy apetraka ho an'ilay firenena ny evianao. Autrement, acculturé ianao
ary very amin'ny katesisy. Ndahara ihira anakiraitsika alohan'ny nidirako amin'ny initizy teo vedikevitra anakiray. Ndahara. Avis au personal trainer, 7 000 €, 7 jours, 7 sur 7, 7 heures. Retenez bien ce chiffre. Ielako kialakely tezitra zany vao mandeha ndao vaitsika. Efa ho folo taona no nandao zafanao rehetra taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy ny amiko ka nirongatra tao anatiny ala e ka mila tsy tambitsony gasikara malala tany tsy manam-paro tsy azo eritreretina ny lanjany e ao anatinao tany mamy tsy mety aditsy tsy fonany alavitra maozenao ailazay ao ambony be fitinohitsino ny lalanao iray sy ampitambatra tsikizy gasikaro gasikarako taniny apitanao azy maintsy tiako lalavidrasa nefa nelanelany any sy ny aty atenay famboly aby any sy gasikaro gasikarako taniny apitanao azy maintsy tiako lalavidrasa nefa nelanelany any sy ny aty atenay famboly aby any sy Ianao betany tiako tena tiako ka tsy apakaloko harenako sarobe harito ahitako reo afako ianao nimipoira-pary moky levenapinanoko gasikara malala tany tsy manam-pary tsy azo eritreretina ny lanjany tany mamy tsy mety aditsy tsy fonany alavitra maozenao ailazay ao ambony be fitinohitsino ny lalanao iray sy ampitambatra tsikizy gasikaro gasikarako misy tena titanao azy mantsy lalavidrasa nefa nelanelany any sy ny aty tenay famboly aby any sy gasikaro gasikarako misy tena titanao azy mantsy lalavidrasa nefa nelanelany any sy ny aty tenay famboly aby any sy
Eny ary a, sotran'ny telo fangaditsika amin'izany hira zany a. Hiditra amin'ny ventikevitra faharoa tsika dia momba ny fiatsaram-belatsia manodidina ny fankalazana na ny hoe hommage atao amin'ny professeur Albert Zafy, ataony ny fitondra fanjakana. Marina fa nisy nangataka le hoe stèle, hoe asiana stèle eny Antaninarenina à l'honneur na hoe devoir de l'histoire hozy izy ry zalahy ino ty izy teo, ino ty azafady a, oe manoratra amiko ny fianakaviana, moe izy mianaka mihitsy, saotra betsaka tompoko, oe tena akamako iny, tsy anonona intsony satria manjary mampiady ny fianakaviana, tena akamako iny ranabavy a, ary anisany tena hoe tsapanao tsara hoe akamako iny, zay tena akamako iny. Ary misy fotoana indraindray mahatsiaro zay mihitsy manko le resaka hoe le anankiray mipretendre hoe akamako zay. Tena azo isaina amin'ny latsa-tanana zany hoe akama miaraka amiko hoe andeha hiaraka ka hoe hidina ho any Tamatave zany. Zay roalahy ohatra anisany nanao an'izany tokana atao le sarozeny ty décapotable ty fa tapitapoka eo amin'ny 9 alina tonga de ndao any Tamatave. Oe, zay fa aloha hanao ny asako eto aloha ranabavy a, azafady toko, azafady indrindra. De zao a, fiatsaram-belatsia par rapport amin'ny personnalité na ny zava-bita na indrindra hoe par rapport amin'ny ray aman-dreny Albert Zafy. Te ino aho hoe nisy nangataka le fitondram-panjakana amin'le hoe stèle. Fa io koa nefa ny azo manajena hoe aleo nareo mody mangataka de zay manao. De atao eo le cinéma sy ny karazany, fa misy zavatra tiako tantaraina aminareo alohan'ny tena hidirako anatin'ny voatiadon-kevitra. Tsy le resaka stèle ny zava-dehibe zany, na le hoe statue na hoe tsangam-bato fahatsiarovana ny zava-bitan'ny professeur Albert Zafy amin'ny maharay ny demokrasia azy. Misy tokony ho fantatrareo manko hoe tamin'ny transition rehefa nommé andriamatoa Belzika dia nisy mission mihitsy tokony nataony amin'ny resaka fampihavanam-pirenena. Tsy tanteraka izy io ary mivadika zavatra hafa. Nangataka ny professeur ary nanoratra lettre ouverte sady lettre courrier anankiray adressé tamin'ny filoham-pirenena raha ekena ny filoha Zafy Albert dia tsy nanaiky mihitsy hoe Andry Rajoelina considéré comme chef d'État, la président de la République.
Vakio ny midi tamin'ny attendez hein. Andraso non, tribune. Misy article nataon'ny tribune tamin'ny taona attendez, ne quittez pas. Le titre tamin'izay de André Rajoelina ne peut pas être le chef de l'exécutif. Titre honorifique fotsiny no eken'ny professeur Albert Zafy tamin'izay andro izay ary nanaovany tribune an'ity article ity tamin'ny 6 octobre 2011. Tsy nanaiky ihany koa ny professeur Albert Zafy nijanonan'ny Andriamatoa Belziky ho premier ministre rehefa tsy nanaraka ny ino izy teo le torolalana na le MAPROD na le convention ny fampisoniavana tany Maputo amin'ny fametrahana ny réconciliation amin'ny tena izy ny gouvernement tan'Andriamatoa Belziky. Tsy fantatra hoe inona ny blocage tao, amin'ny tena blocage tao dia Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy Andriamatoa Belziky. Fantatro izany satria tao anatiny aho. Nisy zavatra be deaibe ny condition napetraky professeur Albert Zafy, tsy nisy tanteraka ka nahatonga anazy nanala, nangataka officiellement fanalana an'Andriamatoa Belziky sy ireo ministra tao anatin'ny gouvernement. Nisy ministra moa tena tsy tafiditra mihitsy tao anatin'ny lista n'Andriamatoa du moins professeur Albert Zafy, kanefa dia nampidirina tao, tsy fantatra ny antony hoe inona ny antony. Tiako tenenina zany dia zao hoe misy amin'ireo le olona hijoro ankalaza an'io resaka devoir de mémoire amin'ny resaka professeur Albert Zafy io, izay olona tamin'ny fahavelony dia efa nirenieny Andriamatoa Albert Zafy. Anisan'izany i Andry Rajoelina. Anisan'izany i Andry Rajoelina. Za zany niteny aminareo fa ny fijoroany Andry Rajoelina tamin'ny fahoriana na ny fipetrahany Andry Rajoelina tamin'ny fahoriana marina fa hoe tsy maida mapaty ny malagasy, fa tena nanoana ary natezitra olona maromaro. Fa tsisy niteny, izy moa tonga dia mipetraka anisan'ny vangina tsy menatra akory, tena tsy menatra akory. Anisan'ny vangina tao anatin'izany fahoriana izany teria gymnase teny Mahamasina. Io zany tena fantatra mihitsy hoe coup politique io. Tsisy afaka niteny le fianakaviana hoe mba hiangaviana ianao mba hivoaka, fa voamalomaly anie ny dadanay nitrohanao grenady. Sepitra narary ary saika maty nandritra ny iray volana tao an-trano. Trohanao grenady anie io ray aman-dreny nitsotra maty ao anatin'ny vatapaty io e, tamin'izany andro e. Voamalomaly e. Tsy namenatra ny Andry Rajoelina no mipetraka miaraka mijoro tamin'ny fianakaviana vangina tokoa. Tsara mbetra tsy voalohany iny zany. Ndao tantaraiko amintsika tsara ny zavatra nitranga sy ny zavatra nandeha. Efa tsy zarery manko no miteny amin'izao fotoana izao hoe maro manko nareo vahoaka ny tsy mahalala an'izany, ka mila patrihivina ihany. Hoe inona ny zavatra nataony
professeur Albert Zafy tamin'ny Andry Rajoelina. Ary inona no navaliny Andry Rajoelina tamin'ny professeur Albert Zafy. Vakio ny gazety Midi Madagasikara tamin'ny 2017, 10 octobre 2017, non, 23 octobre 2017, 23 octobre 2017, zao tsara ny titre ao, anecdote et révélation sur le défunt président Albert Zafy zany. Maromaro zay azo lazaina, tato no lazaina Andriamatoa Serge Zafy-Mahova, azado iny hoe fianakaviana akaiky, donc malala ny zavatra tena nitranga. Zao manko le izy. Tamin'izany teny momba ny Ngara Valomanana, dia maro no nanenjika anahy. Fa tadidio, fa tsy Fleury Rakotomalala irery no miteny sy mahafantatra amin'izao fotoan'izao ary convaincu hoe tena tsy nandohitra Ravalomanana tany amin'ny taona 90. Fantatro zany satria Ngam-Pierrot Rajaonarivelo izay namana no anisany menomenona tamin'izany ary anisany mba manontany ahoana le izy nanaovana an'ity Ravalomanana ity. Fa avadiky le ry politika le izy. Fantatro zany. Dia tamin'izany teny hoe tamin'izany andro hoe i Andry Rajoelina neka rehefa nitsoaka, le nitsoaka tamin'ny 1:30 alina sa tamin'ny 2 alina niala tao an-tranony, rehefa avy nitenenina izy hoe ho samboriny Ravalomanana zao alina zao ianao fa mialaha ao. Fa tamin'izahay, tamin'ny miaramila zany tamin'izany, dia nitsoaka Ngah Andry Rajoelina tsy tany izay nandehanana fa antso avy aty ivelany no niangavy amin'ny professeur hoe maraisa izy dia niraisin'ny professeur Albert Zafy izy iny alina iny tao amin'ny professeur Albert Zafy, Andriamatoa Andry Rajoelina no niafina. Tokony ho fantatritsika malagasy préciseny Serge Zafy-Mahova eto zany. Tsy ampy manko ty information ty fa zany hoe tsy maintsy afoizan'le Midi Madagasikara koa le izy satria lavalava ty tantara ty. La Villa, à l'époque, exfiltration d'Andry Rajoelina. À l'époque, le général Fid était recherché par le régime Ravalomanana. Les forces de l'ordre enfouillaient de fond en comble la maison de Zafy Albert, la villa La Francis Yvandre. En 2009, lorsque les Moreg a encerclé la résidence Andry Rajoelina en Bato-Be, ce dernier s'est caché pendant une nuit à la villa La Francis après avoir été exfiltré par un membre du corps diplomatique et consulaire. Ce n'est que le lendemain qu'Andry Rajoelina a été déplacé à la résidence de France. Zany hoe nisy nafantatra zany. Dia raha tadidinareo mifohena ambony ambany ny tranony professeur tamin'ireny andro manque de peau, efa lasa nafindra tany amin'ny résidence de France i Andry Rajoelina. Zay ny tsy nahatratra azy tao amin'ny professeur. Zany hoe raha tsy nanavitra azy zany professeur nio alio dia vita i Andry Rajoelina ary voasambotra
ary migatra tao. Profesera zany nalavitra azy. Ny zavatra nangatahan'ny profesera dia tsotra. Fampihavanam-pirenena tena izy. Zay foana ny nangatahany ary io ny tena tolona natao. Rehefa tena nandeha ka miverina avy any Maputo ry zareo tamin'ilay convention de Maputo. Tsy tadidiko na le voalohany izy iny na le faharoa. Dia rehefa tonga teo Ivato, i Andry Rajoelina dia hoy izy tamin'izay andray. Manan-karena isika fa manana ray aman-dreny. Alefaso eto le vidéo fa ho alefako. Alefaso aty amin'ny Fleury Rakotomalala ilany le misy an'le Degazy Andry. Manan-karena atsika ozy izy fa manana ray aman-dreny milamina firenena fa voasin'iny convention tamin'ny Maputo. Izy ny tonga aloha taty Madagasikara tamin'izany andro zany. Dia nanan-tena daoly ny malagasy, ny professeur Albert Zafy no niteneniny tamin'io fa tsy nitonony ny anarany. Dia efa voazarazara daoly zany rehetrarehetra hoe professeur manao ny réconciliation nationale. Ny primature any Andriamatoa Ratsiraka Didier. Dia raha tadidinareo nisan'ny professeur mangalaza nommé tao. Zany anie akipin'ny Ratsiraka Didier ny masony. Fa izy zao no niteny hoe nambanana basy ny lohan'ny professeur mangalaza ialany mivoaka tao amin'ny primature ka voatery tsy maintsy nanao démission. Ny tenan'ny professeur mangalaza satria nahazo menace de mort. Ny talatan'io ihany Andriamatoa Andry Rajoelina dia rehefa ny apren'ny nanekenany io dia efa mivadika tamin'ny teneniny izy ary teo nanomboka teo professeur Albert Zafy vonino satria nisy niteny azy, nisy an'izany ny tenako. Hoe président tranondaingana iny. Tranondaingana iny. Tsy hanaraka ny teninao zany iny hoe hanao réconciliation nationale zany ary aiza adinonao fa misy un chiffre teo akaikiny. Tsy nitaterahana ny réconciliation nationale satria tsy mety amin'ireo ova miaraka amin'ny Andry Rajoelina ao anatin'izany Andriamatoa. Lohany amin'izany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Satria tamin'izay fotoan'izay raha tadidinareo nisy an'ilay 4F sa 4M izay fahamarinana alohan'ny havanana dia tsy maintsy avoaka daoly marina rehetra. Ary rehefa tsy tafavoaka tamin'ireny izy manko dia indaisiko ny adidy avoakako amin'izao fotoan'izao io. Dia anisan'izany ny fandoroana ny rovo. Anisan'izany ny fanonganana ny filoha Philbert Tsiranana. Satria zavatra tokony ho fantatrareo manko ary tena ity no kely ry havako malagasy isany. Tenenina foana manko ity zavatra ity nefa ny zavatra tsy misy ary foronina. Zao le izy any amin'ny farany lazaiko. Mba fantatrareo moa fa anisan'ny fomba anankiray ny eliminena an'izany atao hoe resampa izany. Izay tokony no nandimby anga Philbert Tsiranana ray aman-dreny. Dia nisy olona maromaro makiavelika tao anatin'izany. Azonareo? Mba alefaso ato. Nisy olona maromaro makiavelika tao anatin'izany ka anakanana fotsiny tsy fahatongavan'ny Ngiaresampa André eo amin'ny fitondrana
dia na dia tena tsy salama ara Andriamatoa Philibert Tsiranana dia voatery tsy maintsy napodiana tato tany Madagasikara ary nilazaina hoe salama. Teo moa le misy an'le doty amin'le hoe nangatahana. Za zany ohatrany sarotra amiko ny ino an'iny fa bo aloha tsy teny hoe natsona hanao coup d'état hanongana ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana. Teo zany sakanana fatongavany ny tokony azahoany Andriamatoa Philibert Tsiranana ny fitondrana. Non, André Resampa, dia fantatritsika ny tohiny. Tonga indray tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier, efa hita zao fa tsy ho lany Andriamatoa Ratsiraka Didier, dia niforsena ihany ho candidat mba hanakanana mety hatongavany Pierrot Rajaonarivelo eo amin'ny fitondrana. Tahaka an'izay ihany koa no tamin'ny andron'ny Andriamatoa Albert Zafy. Tokony ny ieliminena ny professeur Albert Zafy dia ny député Hervelona na UNDD izay lany amin'ny alalan'ny sary ny professeur Zafy, professeur Albert Zafy, ireo député ireo tompoko dia tsisy nampiseho ny tarehiny fa ny sary io satroka penjy no nivoaka tao, ireo no nanao sy ny nanasorana nanaovana empêchement ny professeur Albert Zafy. Inona ny tiaka viana? Nalefa foana sy napetraka foana tao anatin'ny 80 taona zao ny hoe cause côtière. Tsy misy tokoko zany cause côtière zany. Milaza amintsika menakavy zany eto officiellement fa tsy misy zany. Raha misy ny cause côtière dia moramora ny natongavany Resampa André teo amin'ny fitondrana. Raha nisy ny cause côtière dia moramora ny natongavany Pierrot Rajaonarivelo teo amin'ny fitondrana. Fa nalaon'ny Andriamatoa Ratsiraka ny sakra ary nahatonga ny Ravalomanana Marika teo amin'ny fitondrana. Tsy nisy tompoko ny cause côtière, fa raha nisy ny cause côtière tsy nanala ary nifidy ny vato nanao ny empêchement ho an'ny professeur Albert Zafy ireto côtier majorité ary indrindra Hervelona na UNDD tamin'izany ka nanala an'ny professeur Albert Zafy. Fa ny côtier de service misy. Izay misy. Ary tena misy. Izay manipuleny ny ova. Hoy ny Ratsiraka Didier, izy tena no teny an'ity. Merina anankiroa izy. Mialatsiny atoko fa tsy maintsy lazaina, faut dire les choses telles qu'elles sont. Raha misy mararika voadona amin'izany dia elako tsiny elako fondro fa fotoana mako zao amin'ny tony ny fiatsaram-belatsia amin'ny resaka Ravalomana, resaka professeur Albert Zafy tony namoahana an'izany. Tamin'izaho candidat izy tamin'ny 2013 dia ny côtier tao anatin'ilay commission contre-dôly candidature. Fa merina tao anatin'ilay commission izy no niaro. Côtier de service ozy ny Ratsiraka tamin'izao fotoana. Io izy amin'izao fotoana izao, izy indray le côtier de service miaro ny Andry Rajoelina.
Izany hoe tenenina le izy nefa atao. Fa tsy izay ny sujet antsika androany fa le fiatsaram-belatry. Narova ny professeur Albert Zafy zany Ngia Andry Rajoelina. Narovana. Professeur tsy nanaiky ary tsy niditra firy tamin'izany hoe coup d'état anongarana ny Ngiaravalomanana zany a. Fa Ngiaratsiraka no niteny ary mbola azo averiny eto ny zavatra noteneniny fa sao de lazainy indray fa izaho indray no mandaingy. Izy tena no niteneny ity fa tsy za tompoko. Averintsika eto foana hoe izy no anisan'ny tena nametraka any Andry Rajoelina. Fa lasa ny zavatra zay vao hoe mody miala-pavy non. Diso kosa zany e. Ho androany indray isika miteny zao. Fatalohan'izay aloha. Mbola ny Frantsay ihany anie. Niangavy aho. Anampy any Andriamatoa Rajoelina nala ny Monsieur Ravalomanana. Ay. Tsiraka Didier no miteny azy. Tsy tao anatin'izany professeur Zafy. Fa rehefa tao anatin'ny panika ry lahy, zahay vao niditra tao anatin'le dispositif ny professeur satria mampalahelo ty boi kely hoe samborona ary atao aza lamba. Kay ty zavatra olona narovana, tena olona ohatrany hoe niary varatra, niary zava-baratra. Ianao indray no fiterany avy eo taty aoriana. Satria nanento nanafina zana-baratra. Tsy nahatsapa akory hoe ity olona rovako ty hoe zana-baratra ty ary ity zavatra ty de hifototra amiko. Ino ity vaovao ty tamin'izany andro. Efa tsika fahatsika miteny hoe fiatsaram-belatry satria efa le izao manko le zavatra mitranga. Zao le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao. Il faut ratisser large. Il faut aller vers les côtiers fa Antananarivo tsy azonao tsony. De atao daholo ty fietsika rehetra any amin'ny sud. Le sud est bon pour soigner son image, mais pas bon pour les grands projets. Tsy dipahatra anaovana selfie. Ampisehoana an'izao tontolo izao fa mbola mamioditra amin'ny malagasy Andry Rajoelina. Mais Tana, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Ozy Ngiaratsira onana, ozy Ngiampanolotsaina spécial. Zay samy lahantitra anankiray daholo eo, ndao ianao tsika ny tamin'izany. Ity daty ity de 21 mai rehefa nangataka ny professeur Albert Zafy tsy indray mandeha na indroa hoe omeo anay Ambohijatovo fa place de la démocratie io ary io no anisan'ny nahatonga anao teo. Toraka bomba ny valin'izany. Andeha ho any amin'ny Macron indray ny professeur Zafy Albert, mbola toraka bomba koa ny mahazo an'izany. Eno tsara.
zany le tifitra voalohany. Io zany le tifitra voalohany eo. Dia natao le raha aveto ty tifitra faharoa. Zany rehefa nandroso zany izy dia tifiriny koa ity. Io. Zany i président misy zany visena. Kenjely. Fa sy président misy zany kenjely. Zay zany ty zao zay nakatao report gazeta. Président tiana resahana eto dia président Albert Zaf tokoa. Ino tsara. Io zany le raha hitanao zay tsy mandeha mbola akito. Nitsika zay zany tena hainao mihitsy misy hoe sibilena Azy zay misy rehefa io zany miaraka amin'io eo io aby fara ato le groupe taty afara iny. Nandeha feky reo poudre toto. Rehefa teo nisy tifitra nandalo dia io. Za mbola démarrer le pom. Rehefa zavatra latsaka ambony tafo le raha. Efa mandeha zay mbola mitoy ihany le tifitra eo. Manao zay tsy miemta ihany. Io magnevitra zadoan-tandrazo mety efa tsy miemta. Mety hoe misy plainte président par rapport à les zavatra ataonao. Plainte ataoko isary ataonao rehefa hitany fahiboa mieritreritry zareo fa zavatra hoe karazana itetitetaloa zay le lokofinofino ataoko plainte amin'olo adany. Efa arotanay mety anao président zavatra an'izany tany namidire moa zany misy ataontsika hoe communiqué navaka amin'ny voatany ohatran'ny rorosaina zany mpanaraka ny aty amin'ny groupe be inona marina satria ny haino mandery fanjakana tamin'ny alina raha ny feoeny zany dia nilaza fa efa vita mikasika an'ilay feu de route ary zay tokoa hoe zavatra mitsanga ary nareo dia hoe tsy maintsy anosony zay ny naranareo any akavavony. Non, tsy zay no fa ny zavatra misy mazava tsara le texte le article faramparany hoe tsy maintsy tongany zany les trois chefs les trois anciens chefs d'État plus habituels et puis d'autres organisations zay loha zay idiscuter dia azy rehefa le fahitony tany tsisy mikitikitina fa dia ao koa fa tsisy anovany nariva. Tamin'ny contexte io fantatro tsara satria za anisan'ny tao anatin'ny ekipa nanampy ny professeur Albert Zaf na dia tsy tena hoe hitan'ny olona na ahoana satria ny tena opérateur dia tsy maintsy miafinafina rehefa mihaona sy ny karazany ary rehefa raisiny dia tsy misy maso miditra ao aminy miditra teraka amin'ny vavahady mian'Uleny Dôly ny rendez-vous-any. Fantako zany ilay zavatra mitranga ary tsy afenina fa anisan'izy no niteny ana direkta hoe tato anie izy io no nafenina. Tato izy io no nafenina tamin'izany andro. Eo anao zany rehefa tantara dia zany ve? Le izy ny tantara hoe tato izy io no nafenina efa tany amin'ny fihaonanay fa nanomboka tena mifankahazo zay mianaka. Ary efa taty aoriana zany rehefa le hatramin'ny menace d'arrestation niainga daholo ny professeur zany nodikodina eny amin'ny tranon'ny professeur eny ny moregu sy ny karazany mivezivezy ary micontrôle ny olona miditra ao aminy. Dia indraindray mandeha taxi ny tena makao aminy mody mandeha midina ary ambany ery dia miverina mandeha tongotra dia miditra mitsorika eo dia miandry ary ambadika ery ny taxi. Fiatsaram-belatsia ny zavatra mitranga io zavatra tao amin'ny 13 sy 18 io. Ny zavatra niangaviako raha ohatra tena mba matsiaro an'izany hoe professeur Albert Zaf zany ireto mpiara-mitolona aminy dia ny marina ary ny marina ihany no avoaka amin'ny andro hoe nisy ny periode mamaivay manenjehany Andry Rajoelina ary saika ny fofo mihitsy ny ainy tsy article io maidago.com io. Maidago.com mananao an'io. Article ino izy teo vidéo 21 mai 2011. Fofon'ny Andry Rajoelina ho vonoina ny filoha Albert Zaf 21 mai 2011.
satria hoa tsy nanaiky mihitsy ny olona mpiaradia amin'ny andro rajelona ny anaovana ny réconciliation nationale satria voka daholo ny marina zany marina teneniko zany ny ry vahoaka malagasy mbola tsy ampy ane zany mbola maro ane ny zavatra tena mbola tokony fantatry ny malagasy ary ny zavatra mahafinaritra aloha de zao miaraka ao amin'ny andro rajelona daholo amin'izao fotoana izao le fopla rehetra alkalika ao daholo izy rehetra zay ny zavatra mahafinaritra dikan'izany de zao tena occasion anankiray rara anadiovana amin'ny Madagasikara zao occasion tranga ao Madagasikara zao dao na ianotsika professeur rehefa niteny izy hoe namadika ary nanaova niafatra officiel mihitsy ndray andro rajelona salama tainjanahary atsika jiaby averiko ty sady apodiko ty hoenon'ny taranaka rehetra afantaran'ny taranaka hoe tsara velatsy zany fitondrana zany atao hoe andro rajelona zany ary raha tena hoe nanampy araky ny tena marina sy ny tena hoe réconciliation nationale réelle et vrai zany ratsiraka Didier zany satria telo izy ny tokony hitaka an'izany de zao vao mivoaka ny marina aikay Andriamatoa Ratsiraka Didier il n'a jamais été partenaire il n'a jamais été partant tamin'ny resaka tena hoe réconciliation nationale fa main dans la main avec l'ennemi public numéro 1 malagasy izy zao mialatsiny toko tsy maintsy teneniny zany enoy tsara ny afatry professeur Albert Zafy mety ho vaindra reo manko ny tantara satria politika reo mpanao politika reo moi j'ai rien à perdre tsy mivize place tsy mivize inona fa ny intérêt ny firenena ny intérêt ny malagasy ny intérêt général no fasiniana ino ny combat ino ny moteurako ino ny motivationko de zay ny mahatonga manao an'ity ary tsy maintsy avokako ny marina toko de noho ny afatry professeur jereatiky professeur Zafy ty miresaka aminareo ty manana tainjanahary atsika jiaby professeur Zafy ty miresaka aminareo ty manana ny lanjany manana ny asiny ny teny fankena ny teny fanomezana mitovy lanja amin'ny serment na ny fianianana ny teny fifanekena izany mahatonga ny tenin-drazana hoe zay mivadika kely ila zany hoe zay mivadika amin'ny teny nomeny dia kombo ary voany tsy talohany nanendreko ny monsieur Omer au premier ministre de consensus tamin'ny SADC dia nanao fanekena antsoratra sy ny aviny Andriamatoa Omer ary nanao fanekena-mbava teo anatrehany premier ministre Fanou Fulgence izay namany Andriamatoa Omer sady namako koa ny zavatra voatsipika anatin'ny fanekena io dia zao fanovana ametraka rafi-pitondrana vaovao hiala amin'ny rafi-pitondrana tokana présidentielle zay namono ny malagasy maro noho ny fisian'ny crise post-électorale mivelombelona tsy maintsy misy projet de constitution aroe projet de constitution fédérale hanagnany ny vahoaka fahefana feno entina ampaloso ny fahatry misy azy sy amokatra ary ala amin'ny fahantrana projet de constitution unitaire na décentralisé na centralisé na monarchique hoy ny sasany ka isafidy ny vahoaka zay lanin'ny vahoaka io zany no constitution hitondrana ny 4e république izay ny etaetan'ny vahoaka
nivoaka tamin'ny fiona-pirenena natao manerana ny faritra ny distriky sy teto Antananarivo teny Ivato, ary tamin'ny faramparany teo izay niarahana tamin'ny FFKM teny Ivato. Nivadiky tamin'ny fankena nataony Andriamatoa maire Belzika, ary nilany any amin'ny communauté internationale izay maniry antsika hagnano io fifidianana présidentielle, izany hoe hiveriny amin'ny zava-nisy taloha, izany hoe ampiady antsika samy malagasy ho avy indray zany ny famonoana eto noho ny crise post-électorale. Nolaviny eo maire ny projet de constitution fédérale izay nentina tao amin'ny conseil de gouvernement, dia Andriamatoa Manoro sy Andriamatoa Tabera no présentateur. Dia nidinina indray mandeha kely tao fotsiny izy io, kanefa tsy nety hitondra io tamin'ny conseil de ministre tany Andriamatoa Omer. Nanomboka teo zany ny disadisa tamin'ny Omer sy professeur Zafy Albert. Nasaiko ny safidy Andriamatoa Omer satria efa nivadiky tamin'ny fankena. Na izy ametra-pialana amboninahitra, na izy misorona tsy ho premier ministre ny transition ntsony, ka dia anjarany zany mieritreritra amin'izay. Tsara kokoa izy roa lahy i Andry Rajoelina sy Omer Belzika ho izaho miara. Nanomboka teo zany ny fanilika andraikitra izy roa lahy reo nikoropaka ny tany amin'ny Ambohijorotra, nikoropaka ny tany Mahazoarivo. Eo zany tsara mazava antsika amin'ny tsara fa ity afatra professeur ity no tena bazin'ny tokony nandehanany tantaran'ny Madagasikara fanavilin'ny dralahy tany amin'ny lalak'afandray. Ary zay no anisan'ny tsy naneken'ny professeur Albert Zafy mihitsy ny fandray tanana amin'ny Andry Rajoelina. Tena tiany Omer Belzika satria izy no nanolotra azy fa ny raharaham-pirenena dia tsy idiran'ny mampifankatia. Zay no nahatonga anazy nanapa-kevitra nangataka ny fialany izy roa lahy. Ary niteraka problema be ity afatra nataon'ny professeur ity satria rehefa nivoaka ny professeur nanomboka teo ka andeha hanao manifestation publique dia mialany ny bomba, mialany ny grenady, dia araky ny hitantsika sy nazavaiko taminareo teo hoe ataony Andry Rajoelina mamay mihitsy ary tsy ataony nahita mangirana mihitsy professeur tamin'izany atao hoe demokrasia zany. Ankalaza ny demokrasia, rain'ny demokrasia ny ray aman-dreny Andry Rajoelina, ankalaza an'izany ngay Andry Rajoelina ao anatin'ny fanakatonam-bava ny mpanao gazety, ao anatin'ny fanakatonam-bava ny mpanao politika, ao anatin'ny fanagadrana ny mpanao politika izay miteny sy mijoro, karazany manopa ary vao maika mitoraka bomba indray mandeha fanondroany amin'ny professeur zany fihetsika zany. Aleo toizantsika le izy. Milaza i Andry fa vonogno izy handiniky ny projet io eny amin'ny conseil des ministres fa ny anjaran'ny gouvernement manolotra an'izany any aminy. Milaza indray Andriamatoa Omer tsy matoky ny Andry satria fa matetika mamitaka azy, ka ny tadiaviny aleo manao conseil spécial ny ministre Andriamatoa Andry, eo izy roa lahy samy mandinika ary samy manapaka avy hatrany fa tsy manaiky izy hoe raha ny gouvernement hitondra projet any aminy kanefa ilavin'ny Andry rehefa avy eo. Tamin'ny niaoko manokana tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina d'un côté sy tamin'ny Omer Belzika de l'autre côté no nanaovandry zareo io resaka io le fankena ho efa ny anankiray miandry ny projet de constitution any amin'ny Ambohijorotra ary ny anankiray milaza aleo manao conseil spécial fa eo sady manapaka avy hatrany satria fa tsy matoky ny anankiray izy hoe ny Andriamatoa Omer. Samy nanoratako taratasy izy roa lahy.
ary mitovitovy ny zavatra voasoratra tao anatin'ilay taratasy. Tamin'ny andry Rajoelina, izao ny taratasy nataoko tamin'ny andro Rajoelina. Ianao andriamatoa Andry Rajoely manaiky hanao sonia les projets de constitution ary roso amin'ny fividianana constitutionnel raha ohatra ka entin'ny gouvernement ary aminao les textes. Eo maire Belgique nilaza tamiko fa mangataka indray izy conseil des ministres spécial eny aminao eo na roa relahy samy manapaka avy hatrany dia manao sonia raha ohatra ka misy zavatra soniavana roso amin'ny référendum constitutionnel. Zay zany tenerany taratasy nataoko tamin'ny andro. Taty amin'ny maire, ianao andriamatoa maire dia manaiky hanao les constitution fédérale na constitution unitaire fa tsy maintsy miaraka eo amin'ny conseil des ministres spécial zay ataony andry satria fa anao tsy matoky andry eo nareo zany rehefa d'accord samy manao sonia dia alefa avy hatrany. Ka noho izany conclusion nataoko dia hoe samy manaiky nareo roa lahy zany amin'io projet de constitution io zany. I andry manaiky raha ny gouvernement mitondra i maire manaiky raha ohatra constitutiony karazana conseil des ministres spécial atao miaraka. Ka noho izany mifanatona nareo lahy ataovinareo zany fanatanterahana an'izany teninareo zany satria fa tenin-dehilahy lehibe ataoko fa tsy hamitaka. Hitanareo tsara le ambony arivo voalaza hoe fa izay mivadika amin'ny tenin ataony dia kelila. Izany ny soratra taratasy nataoko tamin'izy roa lahy. Namaly ny taratasy andriamatoa maire. Tsy ny filazana eny na tsia mikasika ny rosoana amin'ny constitution vote constitutionnel fa hoe ny valiny dia hoe mémorandum soit constitutionnel avant ou après élection présidentielle. Noho izany tsy nisy valiny mazava atao na hoe manaiky na tsy manaiky. Fa i Andry Rajoely kosa dia tsy namaly hatramin'izao. Nanoratra tamin'ny Andry Rajoely aho dia ny taratasy nisoratako taminy dia hangataka azy hanaisitra andriamatoa maire Belgique tsy ho premier ministre ny transition. Lasa aloha marihako hoe tsara fa même maty professeur tsy mbola namaly satria Andry Rajoelina koa tsy teo amin'ny fitondrana intsony. Jusqu'à hatramin'ny Andry Rajoelina niala teo amin'ny fitondrana dia tsy namaly io taratasy ny professeur io izy. Eto no miteny hoe tsy misy ny cause côtière fa ny côtier de service no misy. Fa nametraka ny tena hoe tokony ho tombotsoan'ny faritra rehetra professeur Albert Zafy izay nahitany loza hoe lazaina fa rasista izy fa tsy tsapan'ireo mpiaradia sy ireo malagasy maromaro hoe ny ilaina ny fizarana ny tombontsoa sy ny fitantanana ny faritra misy azy eto Madagasikara. La preuve régime présidentiel fort ary zay mahatonga an'ireto lehilahy antitra anankiroa reto miaraka amin'io satria ny antony tsy vonona mihitsy ireo hizara ny arena ho an'ny malagasy iray manontolo fa dia ho tsetsefina amin'ny alalan'ny centralisation tous azimuts ny zavatra atao ao Madagasikara. Porofony tohaka amin'ny toerany tsy nisy choix de constitution mena amin'ny malagasy. Zay tapaka teny amin'ny CCI toko. Ny zavatra tapaka teny amin'ny CCI hafa namorina ny hery velona rehetra ny société civile, ny politika, ny olon-tsotra sy ny karazany teny amin'ny CCI dia samy nanaiky daholo hoe tena marina zany aleo ny malagasy ny vidin'ny constitution mety aminy. Tsy nataony Andry Rajoelina io mandraky tiny andreo. Tsy nataony. Ary tsy nivaliny ilay ray aman-dreny.
Iandro Rajoelina am'izao fotoana izao no andeha hanao style. So dia mba style le izy YLE. Style le izy satria Iandro Rajoelina indray zany am'izao fotoana izao no mijoro ary tena manaiky hoe ray aman-dreniny demokrasia zany olona zany. Tratra ny manopa-reny ve zany tompoko? Tena marina e. Tsy azoko zany reto mpanao politika malagasy mieritreritra hoe izahay dia tena manohana ny professeur Albert Zafy. Tena olony ny professeur Albert Zafy. Ka andeha hitonantonana any amin'ny fahavalo no andeha handombaravarana. Tsisy antony akory irarahiny Andro Rajoelina zany professeur Albert Zafy zany. Mais il le fait parce qu'il est en train de soigner son image politique qui est en berne. Fa izay manko no mahatonga nanazava an'ilay tantara tany aloha hoe ireto olona ireto ne tamin'ny fahavelon'ny professeur dia efa nireny. Miala ao anaty gouvernement ao. Afa-tsy izao kosa aloha hazava. Fantatro manko fa ho avy eo i Serge Zafy-Mahova, tsy ao anatin'izany Serge Zafy-Mahova, tsy ao anatin'izany koa Tabera. Fa misy amindreo maromaro amin'ilay mi-intervenir ireo. Tena tsy zaka amin'ny professeur mihitsy tamin'izany andro hoe no ielaisany natonga nanametraka ny Ratsirahonana. Jereo nefa tia atao Ratsirahonana anahy. No ielaisany namorona ny UNDD. Jereo nanaovany ny UNDD anahy. Ny UNDD indray no miampeshe anahy. Tabera sy Serge Zafy-Mahova tsy tafiditra anatin'izany. Fa matory tonga eo dia katsikatsi politika koa no ireo bandreo sasan'ireo. Tsy haiko aloha ny Serge sy Tabera. Fa retsy aloha katsikatsi politika. Io le manipulation e. Manipulation, la grande manip. Dia tafiditra daholo dia Andro Rajoelina amin'ny style daholo avy eo. Mizesty izy. Zavatra tokony boycottenao. Malgré izy hoe bon ny anay mijanona eo amin'ny style ihany zay tafajoro ny style dia mifampitehaka mifandray tanana dia samy baibay fa tsisy an'izany hoe arahanao souvenir dia tsy eto amin'ity Ambohijatovo ity satria ohatrany manopa an'ilay professeur Albert Zafy impiry izy nangataka teto tsy menao ary raha ohatra izy nisisika teto nitrahanao ny grenade ary nanaovany hafatra manokana ianao ary toizaty. Choix constitutionnel avant ou après élection présidentielle. Comme zany tsy nisy valiny mazava atao na hoe manaiky na tsy manaiky. Fa i Andro Rajoely kosa dia tsy namaly hatramin'izao. Nanoratra ny Andro Rajoely aho dia ny taratasy soratako taminy dia angataka azy hanaisitra ny matao maire Belgique tsy ho premier ministre ny transition satria fa samby nivadika amin'ny teninareo ianareo relahy. Samby mavandy ireo relahy ireo. Ny Andro Rajoely sy maire Belgique. Samby nagnadio fagnantenany vahoaka, samby mamita bahoaka. Zavatsara zay. Tena olona akaiky azy ary tena ngafanony no miangavy azy hoe ity atao premier ministre. Tamin'izany andro zany ary tena hitako rehefa niresaka sy niona tamiko professeur dia tsy dia nasahany teny firy izy fa heureusement moa ngia Marcel Bernard tao anatin'ny gouvernement fa nefa safidy tamin'izay andro zay ary hanao ny mission araky ny tokony izy satria ngia Marcel Bernard no nefa niarany tolona tany niaraka tamin'ny professeur depuis le début
fa niova-tapoka ny safidin'ny profesera ray volana aloha dia ilay rahalahako teo no nataony premier ministre. Tezitra mafy profesera satria tsy navela hifidy nosakanana, zany hoe ny tena marina zany raha tianareo malagasy ho tiantsika malagasy ho fantatra dia izao. Alohan'ny fifidianana tamin'ny androny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia tokony nisafidy constitution izay mety amintsika isika malagasy. Nosakanany Andry Rajoelina ary raha naharemarika nareo professeur Albert Zafreri no niady tamin'io, azafady tena niady ary voatoraka iny grenady sy ny sisa, fa ny sasany variana manao politique de salama fotsiny. Midina teny amin'ny kianja mihitsy izy nanampy an'Andriamatoa Ravalomanana niady an'io. Niady an'io hoe constitution aloha avelo amin'ny malagasy hifidy ny constitution mety azy. Zaho dia forcena atao amboletra ny fifidianana sénateur amin'ny 11 décembre. Amboletra hoy aho. Zany hoe raha zavatra tokony hampisy sy mampety ny malagasy zany dia efa tany amin'ny taona ino izy teo tena 12 sy 2 arivo dia efa nisakana ny Andry Rajoelina. Aleo faranana ny tenin'ny professeur sy ny afatra natao professeur, izay mihitsy ny titre an'ity, afatra ozy. Ngamba mety misy dossier maloto any dahorana ka mavandy ireo relahy ireo ny Andry Rajoely sy Omer Belzika samby nagnadiso fagnantenana ny vahoaka, samby mamita vahoaka. Ngamba mety misy dossier maloto any dahorana ka hoy izy relahy hoe aleo alam-bahoaka toy izay alan'ny andriana international. Zany no fevitra izy relahy amin'izao fotoana izao. Ka mampalahelo zany voafitika ny vahoaka raha mpangoana amin'ny teny tsotra zany ny atao hoe trahison ny etaetan'ny vahoaka. Nagnantegna ny maro fahotontosa tamin'ity tetezamita ty ny fondation zay nantenen'ny maro. Dobo tanteraka izany fanantenana izany satria fa namadika Andry Rajoelina sy Andriamatoa Omer. Laza izy relahy fa avy amin'ny communauté internationale zany fa tsy avy aminy. Sangako velona ray zany i Pontsy Pilate. Fa ndray mandeha ty dia Pontsy Pilate anankiroa eo. Zany no anisan'ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao satria fa milaza tsy tompony andraikitra zany izy relahy. Tena marina ao anatin'le izy anjaran'ny Andriamatoa Belzika miaro ny tenany fa manjary manahirana le izy satria na dia nafantatra zavatra kely ary raha tao anatin'le izy dia ny zavatra fantatra dia izao tena ny tsy valana ary tena nandà marin-drano ny fanatanterahana an'io resaka voalohany ny réconciliation nationale sy ny safidy ny constitution zay tiany malagasy. Satria tamin'izay ora sy fotoana izay dia na Antananarivo ara efa nanaiky fa marina ny zavatra ary teo Antananarivo la preuve rehefa nodimandry professeur Gina tsy nahateny Antananarivo. Antananarivo ary amin'izao fotoana izao dia manaiky hoe ilaina ny état fédéral na ny fédération des états ao Madagasikara. Zaraina ny mbiaratsiraka manko dia hoe
Décentralisation, inona moa le lazaina azy zay? Non, cinéma fotsiny. Cinéma fotsiny, tout a été décidé à-Tana. Tout se décide à-Tana. Hanao passeport fotsiny malagasy tsy maintsy miakatra Antananarivo. Azonao eritreretina ve zany? Hanao passeport ny malagasy, tsy maintsy miakatra ao Antananarivo. Na ny Dego izy na ny Fianarantsoa izy, tsy moramora anie zany. Tout se décide à-Tana, tout se décidé à-Tana, tout se décide encore à-Tana. Matsapa an'izany ny zanak'Analamanga hoe efa tsy mety tsony ity régime totalitaire ity. Donc, tsy misy koa zany ny ady entre Merina sy ny côté mifankatia ireo olona ireo. Pour résumer, rehefa misy ny zavatra tsy mety hoe ampedina ny côté sy ny Merina, mila mitandrina koa tsika vahoaka malagasy ao anatin'izay zavatra izay satria manipulation ataon'ny mpanao politika zany. Rehefa misy zavatra tsy tiana hivoaka, dia iny e, hitanareo tsara izy iny. Tonga dia petahana fotsiny izao Ravalomanana hoe rasista. Petahana fotsiny izao ny professeur Albert Zafy hoe rasista. Ny anaran'ny alikany ary Merina. Lazaiko daholo zay, nampatsahiviko amintsika malagasy. Zay mihaino apartao, mifampiresah, mifampidinidiny, oui, décentralisation effective. Mifampidiny, mifampiresah, sika menakavy. Sarotiny mihitsy amin'izany satria bon, ao moa miafina. Vao tapaka ity dia tonga dia efa mahatratra any amin'ny 2500 mihaino ao anatin'ny 2 minitra fotsiny. Fa miandry mafy mihitsy zao rahalahy ambadika hoe vita ihany ve sa tsy vita. Paix à son âme, ary n'inona lazaina dia tena ray aman-dren'ny demokrasia tokoa zany professeur Albert Zafy zany. Zany tena miteny anareo, misy filoham-pirenena taloha, tena fantatro any an-tsaina any, tena faly izy fa hoe lasa professeur, dia izy ireo sisa manjakazaka. Suivez mon regard. Voilà. Zapisondaty ianao fa tsy hoe olona solafake. Ray lalanao pôsy pilaty anao fa nandidy sy nanapake. Nitondra sy anompy ianao no nantsone. Ianao anefa tia mitompotompone. Ny tena maramaivana ny aina nefa mbola olanjaina. Rehatra ny andanitra ny anenykika ny abela sy ny rany. Amorony lanitra ny ety an-tany, tsy hainao erovy ianao no mankany. Ijoro anolony Jesosy anao sakaize, tsy afaka hiala ianao nao aiza nao aiza. Ny marina ny zimbazimbaina nefa mbola ho tsaraina. Tsy misy azo iafenana, tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsarana. Ianao no jerena nifatraingan'izay rehetra natao hoe efa voangonany androny atingavana hoe na ianao an-tranony iraina mijaly mandraky izay.
fanane mahitana ny fitiavan-teny tsisy ambony lalàna nampitondra fivavahana nampitondra firenene fa voasoratra ny zava-drehetre ray andro any ho avy ny fandoava-ketre na ianao toy ny zanaka tranona itirana angano fahefanany fanambinane Andriamanitra no manome fa ny fampiasana sy fanadinane no tsy afaka mombetabe zavatozanezany elo izany ianao nefa miazakazaka mankane ny manamaivana ny aina nefa mbola ho tsaraina tsy misy azo fiainana tsisy politika na vola makarena fa zay vita rehetra ty an-tany mbola hitsarana ianao no jerene fatraikanyzay rehetra natao efa voanona ny andro ny atolavanao na ianao antramony raina mitany mandrakizay tsisy azo afenana tsisy politika na vola makarena fa zay vita rehetra ty an-tany mbola hitsarana ianao no jerene malagasy mosemosena toy fitiavam-pahefana sy fitiavan-teny itsanana meokanao ahoana no ataonao itsanana meokanao ahoana no ataonao itsanana meokanao ahoana no ataonao. Fiheziko amin'ny teny efatra na dimy ny momba ny zavatra hitranga sy ny tranga. Tsara fantatritsika malagasy zany fa rehefa mitsaoka ny exfiltré natao an-tranony satria efa voadidina miaramila ny tranon'ilay Andry Rajoelina, voatery ny tambotsy ny karazany izy ary olona amin'ny corps diplomatique no naka azy sy nanatitra anazy tao amin'ny professeur Albert Zafy. Tokony ho fantatritsika zany. Fa tsy nanakana rehefa mitsoaka izy tamin'ny 2009 fa tsy nanakana ny Andry Rajoelina rehefa nanao revendication ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny tenany professeur Albert Zafy ny nitoraka grenady ity ray aman-dreny. Nitsangana ho vavolombelona izy teo ary nametraka hafatra ho an'ny taranaka. Raha misy zany estimanao ary raha misy fierovanao ny firenenao sy fitiavanao an'izany atao hoe marina dia fantatrao ny tokony fihetsika sy ny fitondran-tena tokony ataonao amin'izany atao devoir de mémoire satria tokony ho azo atao mihitsy amin'io andro io amin'ny maha-demokraty ray aman-dreny ny demokrasia amin'ny ray aman-dreny Albert Zafy no mitondra banderole hoe avy aloha zay iteny sokafy ireo avoay ny gadra politika raha vao ny colisée raha voina ihany ny vidim-piainana midina ary aiza ireto toky sy fampanantenana maro sokafy ny orinasa Tico sy ny AAA tokony azo atao mihitsy zany amin'io andro io ireo fihetsika ireo.
na ireo hetsika ireo. Eto ny banderole fa eo zany ny tena afantarantsika hoe demokraty marina ve Andriamatoa Andry Rajoelina sa demokraty fotsiny. Tsika zay ny afatra. Ity misy hira zay rehefa manao meeting ny professeur ho an'izay malala azy dia tsy maintsy mandefa ny hira ity zany, ary anisan'ny hira ankafizin'ity hira ity dia alefako mba hoenitsika mianakavy. Mba ahafantaranareo hoe ahoana l'état d'esprit an'ny professeur Albert Zafy. Dahoary tompoko. Sady manao veloma ihany koa za lavalava tsika andrany satria lava raha ny tantaran'ny professeur zany. Mbola iverenantsika eto ihany selon ny valikafatra avy any amin'ny mpitondra sy ny izay mety hamaly hafatra amintsika fa maromaro ny dossier sy ny azo lazaina amin'ny olona izay mety hamaly eo. Dahoary. Fiarana, ifangatiavana, viresana miany atsena rovatsianambila ny any sasany adiady lava na iza misakitona na misa idronga fiarana, ifangatiavana, viresana miany atsena rovatsianambila ny any sasany adiady lava la samia marigania la timetuvi futupinwa sami malagasero kandi fakataba sanaye kasi baba kasi nini mitubira ilandeka fakataba nune fasanteranan malagasi. Nakuaga macapatega masamigasi futupisegana filaminana difalapiana ditabarana minanyatsena romacangabina niani sasani difagafilava nakuaga macapatega masamigasi futupisegana filaminana difalapiana ditabarana minanyatsena romacangabina niani sasani Filava la samia parigania la chimitu di futupima sami malagasero kami pagatiaga sanaye kasi baba kasi nini mitubira dirandeka ipagatiaga nune pasampera dan malagasi.
Tutupiman, sabi malagasya, kami pagkatyapasanay, kasi baba, kasi itupira, tiranega, ipagkatyapangudi, pasampiratan malagasi, ipagkatyapangudi, pasampiratan malagasi, ipagkatyapangudi, pasampiratan malagasi. Isaky ny manao mitinina ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy dia tsy maintsy mandeha izay hira izay. Na aiza mitinina ataony ary tsy maintsy mandeha io. Izay no anontaniany voalohany, ao ve le hira? Fa tena vitany mihitsy ny tsy manao mitinina raha tsy ao io hira io. Sarobidy aminy mihitsy ny tena hoe firaisan-kina ny malagasy zany. Zay no nahatonga azy niady mafy an'izany atao hoe réconciliation nationale na niady mafy an'izany aleon'ny malagasy ny vidin'ny constitution izay mety aminy. Dikan'izany tokony hatsapy ianao malagasy, tokony hatsapy isika mianakavy tonga ity ny fotoana hijoroana, hitakina an'izany atao hoe tena fahafahana maneho ny hevitra, fa tsy hoe ndeha hanongana na hoe inona akory. Tsy any no tiako lazaina satria efa misy matahotra mafy amin'izany manko. Tsy mila ongana zany io fitondrana io fa ionga-potsiny io e. Zany hira zany, zany ny état d'esprit amin'ny professeur. Tsy adala ny tenany eny manaraka an'izany fa manana valeur zany ray aman-dreny zany. Ndao ary veloma tompoko.